Dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka hatrany izao fandaharana izay mitondra ny lohateny hoe inona ary no ataonay. Androantsika dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe izay saorana azy manokana dia hijery tenin'Andriamanitra anankiroa izay tenin'Andriamanitra efa fantatsika tsara, haitsika tsara. Ao Korintianina faharoa toko 5 teny 7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Dia ao amin'ny Kolosianina toko 7:2 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ny mampitovy an'ireo tenin'Andriamanitra anankiroa ireo dia ilay hoe fa tsy. Izy ireo moa dia manambara, mametraka safidy eo anoloantsika. Ary matetika moa Andriamanitra dia mametraka safidy eo anoloantsika. Fa rehefa mametraka safidy eo anoloantsika Andriamanitra dia fitiavana izy ary tsara izy. Dia ny ataon'Andriamanitra dia ny manoro izay tsara. Hoe mametraka safidy eo anoloantsika izy fa atorony antsika ny tsara. Ohatra zao hoe ny fiainantsika zanak'olombelona nge dia mandeha amin'ny lalany. Lalana anankiroa, ny ray lala malalaka ary mazava nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mankany amin'ny fahaverezana, dia ny ray lalana tery mankany amin'ny fiainana. Manoloana an'izay safidy izay dia manoro Andriamanitra, mandehana amin'ilay lalana tery, mandehana amin'ilay vavahady tery. Dia ohatr'izany koa ilay tenin'Andriamanitra eto hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Manoloana an'izay safidy anankiroa izany dia manoro Andriamanitra ny tsara dia ny mandeha amin'ny finoana. Le hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Manoloana an'izay safidy anankiroa izany dia hoe ny tsara dia ny misaina ny zavatra any ambony. Indrindra jerevantsika ny mahatsara azy ireo amin'ny alalan'ny ohatra ara-baiboly, ohatra tamin'ireo izay nisy tao anatin'ny baiboly. Dia jerentsika voalohany ary ilay hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Nisy mpisafy tany 12 izay ny raha Mosesy isafin'ny tany. Tamin'ireo 12 ireo dia nisy lehilahy anankiroa antsoina hoe Joshua sy Kaleba izay izy ireo nandeha tamin'ny finoana. Ny mandeha amin'ny finoana moa dia tsy inona akory fa mandeha amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, mandeha amin'ny finoana amin'izay nolazain'Andriamanitra, mandeha amin'ny finoana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Izany hoe Joshua sy Kaleba zany dia nifidy nandeha tamin'izay nolazain'Andriamanitra hoe omba anareo hiady ho anareo za no hampandova anareo ny tany Kanana, za no hampiditra anareo any amin'ny tany Kanana. Zay nolazain'Andriamanitra. Dia ny safidy ny ino an'izay Joshua sy Kaleba. Ireo namany folo lahy moa dia indrisy fa nampalahelo fa ny safidy ny fahitana izy. Le tany aloha tena tsara, tena mavokatra, tena mahafinaritra, fasaingy, nasiany fasainginy azy, mponina ho aminy, nandeha tamin'ny fahitana izy, vavety be, ohatra ny tsinitsininy izay eo masony, ary fomba, nandeha tamin'ny fahitana izy. Ary dia nampalahelo fa ringana tany anefitra izy ireo, tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana noho izay fandehanany tamin'ny fahitana izay. Fa Joshua sy Kaleba kosa nifidy
zay natoron'Andriamanitra hoe finoana no andehanana, nino ny tenin'Andriamanitra izy, ary de nilaza andaotsika androso fa momba antsika Andriamanitra, efa hanina ao antsika ireo, andaotsika androso. Ary dia nivokatra izay safidy tsara nataon'izy amin'ny rahalahy zay, izy ireo no any tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Inona ary no ataontsika dia misafidy ny finoana. Eo amin'ny fanompona amin'ny tompoangely aloha dia zao hoe mianatra, ianarana foana. Manoloana antsika zany a dia misy ny fahitana, andrandray tokoa reny fahitana reny, mampitahotra, makivy, maketraka, zavatra hitan'ny masontsika, zavatra iainantsika, zavatra mety ho renin'ny sofintsika, ny zavatra manoloana antsika dia makivy, mampitahotra, maketraka. Dia mila mianatra tsika hoe misafidy a hoe inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra manoloana an'ity zava-misy eo anoloko ity, inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ahoana hoy izy Andriamanitra, dia mifidy foana amin'izay nilazain'Andriamanitra, na manahoana olana, na manahoana zavatra sarotra, indrindra fa ho antsika mpanompon'Andriamanitra zay manao asan'Andriamanitra, na manahoana zavatra sarotra hitantsika eo amin'ny asan'Andriamanitra, manahoana zavatra sarotra eo amin'ny fiainantsika, manoloana antsika eny na tsy fahasalamana, dia zao misafidy foana tsika ny hoe inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra, mianatra tsika misafidy ny hoe inona no ambaran'Andriamanitra, inona no lazain'Andriamanitra, dia zay no tazomintsika, zay no andehanantsika. Dia ohatra faharoa koa Petera, izy koa dia ny safidy ny andeha tamin'ny finoana. Rehefa hozy Jesosy hoe rehefa avy niaino ny tenin'Andriamanitra izy, niaino ny tenin'i Jesosy izy, dia hoy Jesosy taminy hoe mandrosoa amin'ny lalina dia aro-tsay ny aratonareo. Dia hozy Petera hoe araky ny teninao dia ho alatsako ny aratoko. Dia nalatsany ny aratony ary dia nahazo hazan-drano be dia be izy. Nandeha tamin'ny finoana izay nilazain'i Jesosy izy. Teo ny fahitana, nandritry ny alina nefa nanarato zay, zany hoe nandritry ny alina zany izy nefa nikely aina izy, nampiasa ny fahaizany, mitraikefany satria mpanarato ireo. Misy ilany vola mantsy satria io ny fiainany, io ny atom-pivelomany, dia nanao zay ho afany izy nandritry ny alina, fa saingy tsy nahazo na inona. Zay ny fahitana teo anoloany, tsy nahazo na inona. Fa ny safidy ny finoana Petera dia nahazo hazan-drano be dia be. Zay ny mahatsara ny misafidy ny finoana. Misy vokatra tsara tahaka ny Joshua sy Kaleba, misy vokatra tsara tahaka ny Petera. Noho izany dia mampahery antsika, tsy fantatro izay zava-misy eo anoloanao amin'izao fotoana izao, izay mety ho fahitana, na eo amin'ny arabola, na eo amin'ny ankonana, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainana, eny eo amin'ny fahasalamana, dia eo amin'ny ilany koa ny tenin'Andriamanitra. Dia ndao sika na ho ahy na ho anao dia ndaontsika hianatra foana isafidy ny iaino andeha arak'izay nilazain'Andriamanitra, arak'izay ambaran'Andriamanitra. Fa zay no mahasoa antsika ary zay no mahatsara antsika mandeha misafidy
arak'izay nylazain'Andriamanitra, arak'izay nynambaran'Andriamanitra. Ny antsika zany dia zao, eo ny fahitana, eo ny zavatra reny sofintsika, eo ny zavatra misy eo amin'ny tenantsika, fa izao foana ndao ianarantsika hoe ahoana ny lazain'Andriamanitra, zao ny nambaran'ny ten'Andriamanitra, zao ny lazain'Andriamanitra, dia zay foana ny safiditsika, ianarantsika izay. Ianarana nge, ary mangataka amin'ny fanampian'ny fanahy masina tsika, angatantsika amin'ny fanampian'ny fanahy masina, io fanahy masina ampio mba handeha amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, ampio mba tsy jery afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, ampio mba hisafidy ny tenin'Andriamanitra manoloana ny zava-misy eo amin'ny fiainako, fa tena goavana be le fahitana etaon'ny loko, ampio mba hisafidy ny tenin'Andriamanitra. Faharoa dia ho le tenin'Andriamanitra saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Mbola safidy koa zay hoe misy ny zavatra ety an-tany, misy ny zavatra any ambony, fa saino ny zavatra any ambony fa zay ny tsara. Nisy fotoana Jesosy nampianatra, dia rehefa nampianatra Jesosy dia sarotsarotra. Teo daholo ny mpianatra maro. Dia rehefa sarotsarotra dia ozy izy ny mpianatra, sarotra izany teny izany, iza ny mahaino izany. Dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe dia maro tamin'ny mpianatra no niembotra, tsy nanaraka an' Jesosy intsony satria ozy izy hoe sarotra izany. Todika indray Jesosy tamin'ireo mpianatra 12 hoe nareo koa ve mba hiala, nareo koa ve mba tsy hanaraka intsony, nareo koa ve mba tsy hino intsony. Fa Petera ny saina ny zavatra any ambony. Jesosy akany amin'iza moa izahay, fa ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ny misaina ny zavatra any ambony tokoa dia tsy hoe tsy hiasa intsony, tsy hianatra intsony, tsy hanao zavatra intsony, fa dia hipetraka fotsiny, fa dia eritreritra ny any ambony, eritreritra ny any an-danitra, tsy zay. Fa ny hoe misaina ny zavatra any ambony dia hoe ahoana no ataoko, inona no ataoko mba hahatonga andova ny fiainana mandrakizay, mba hahatonga ho tafiditra ny lanitra, inona no ataoko. Dia ny Petera zao dia hoe zay indray aloha Jesosy dia zao zay te hiditra ny lanitra zay te handova ny lanitra zay, noho izany itoy ino anao zay ary aharitra eo amin'ny fanarahana anao, aharitra eo amin'ny fanompona anao, tsy ala aminao mihitsy satria zay te hiditra ny an-danitra, zay te handova ny lanitra. Zay nge ny mahatsara ny hoe misaina ny zavatra any ambony. Rehefa itsika pino no misaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Raha ny zavatra ety an-tany ny saintsika dia firifiry tokoa moa ty kristianina mampalahelo, noho ny zavatra ety an-tany dia miembotra, noho ny zavatra ety an-tany dia miala, tsy manaraka an' Jesosy intsony, tsy mino an' Jesosy intsony satria variana amin'ny zavatra ety an-tany. Variana amin'ny zavatra ety an-tany. Tsarovy tsara fa na i Paoly arange dia niteny hoe izahay dia tsy mijery ny hita fa ny tsy hita, fa ny hita hozy izy Paoly dia vetivety foana. Le zavatra ety an-tany izay hitantsika sy mahavariana sy mahafinaritra antsika io dia vetivety hozy Paoly, fa ny tsy hita io ny maharitra mandrakizay, izany hoe ny zavatra any ambony maharitra mandrakizay. Ny zavatra any ambony no maharitra mandrakizay. Hitantsika koa ireo jiolahy roa lahy izay niaraka nombohana tamin'i Jesosy. Ny iray tamin'izy ireo koa dia ny saina ny zavatra ety an-tany. Jesosy io tsy ianao ve ny zanak'Andriamanitra, ataovy izay afaka anay eto, ataovy izay afaka antsika eto. Izany hoe ny azy zany ny tao an-tsainy sy ny tao am-pony dia zao, ataovy izay afaka antsika eto mba ahafahako mitohy mangalatra, satria jiolahy izy, mba ahafahako mitohy misotro toaka, mba ahafahako mitohy mahazo vola dia
manao fafinaretana sy filibana maro samihafa mba mitoy mijangajanga indray amin'izay mitoy miaraka amin'ny namako ataovy izay ahafahantsika eto dia amin'izay mbola mitoy miaina amin'ny fiainana mbola mankafy zao fiainana izao mbola mitady vola mbola mitady arena mividy tany manao trano ataovy izay ahafahantsika eto ny zavatra ety an-taniny azy ny saintsainy zay ny an'io jiolahy io zay le zavatra mahafinaritra ety an-tany fa le jiolahy anankiray kosa dia ny saina ny zavatra any ambony izy nananatra ny namany izy ianao koa ve dia na dia efa samy voaheloko izao ara dia mbola zany ihany ny zavatra eritreretinao sy zavatra ataonao fa zao ny nambarany hoe Jesosy io tsarovy ary efa tonga any amin'ny fanjakanao ianao ny zavatra any ambony ny saintsainy izy zany dia zao hoe ararotiko ny fisiany Jesosy eto akaiko eto Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ararotiko dia nararotiny ka nitenenana hoe Jesosy eo te hiditra ny lanitra te hiditra ny fiainana mandrakizay aho dia hoy Jesosy hoe anio ny eo nanao amiko any paradisa ny saina ny zavatra any ambony izy ditantsika ny mahatsara azy ny azy zany dia zay hoe ahoana ny andovako ny lanitra ahoana ny andovako ny fiainana mandrakizay safidy tsara ary tena faran'izay tsara safiditsika amin'izao fivainianantsika eto ambonin'ny tany zao dia ny misafidy ny misaina ny zavatra any ambony zany hoe ahoana no ataoko mba hahatonga ho tafiditra ny lanitra ahoana ny ataoko mba hahatonga andova ny fiainana mandrakizay voalohany indrindra aloha dia ino amin'ny Jesosy aho ho antsika Pasteur dia zao ataovy matetitetika ho mpiangonana ny fahazahoana antoka hoe tena efa nino an' Jesosy mariny ireo olona ireo ataovy azo no antoka mihitsy fa voavonjy izy ataovy azo no antoka mihitsy fa ho any an-danitra izy na ndraiky antsika variana fotsiny betsaka amin'ny mpiangona tany fa reo mpiangona betsaka ireo ve manana antoka aveo reo fa tena ho any an-danitra efa tena nateraka indray ve zareo efa tena olom-baovao ve reo antanio matetika zay apetrao tsara zay fa tsy faly fotsintsika hoe betsaka tsy zay fa ataovy azo ny olona antoka fa ho any an-danitra izy ahoana koa ny ataoko ny maharitra tsy miala amin' Jesosy mihitsy na inona na ady zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena antsika pino mila maharitra tsika saintsika ny zavatra any ambony ny olona misaina ny zavatra any ambony dia tsy miala mihitsy izy tsy miala mihitsy izy ninona zavatra mitranga ninona zavatra misy eo amin'ny fiainany dia ny azy dia zao za tsy hiala amin' Jesosy satria misaina ny zavatra any ambony izy te hiditra any an-danitra izy tahaka andro Paoly mipetraka eto aloha dia mahatsara anareo hoe fa saingy za koa maniry ny ala satria tsara lavitra na ry Paoly arange dia zao hoe ny saina ny zavatra any ambony izy ny any ambony ene ka tsara lavitra raha ny ady ny lalovandro Paoly ange tena be dehibe ny olana anatriandro Paoly be dehibe fa tsy nialina izy satria ny antony tsara lavitra ny any ambony naniry ny zavatra any ambony izy noho izany saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany fa raha ny zavatra ety an-tany na ny zanak'Israely arange dia zay mivombarany ten'Andriamanitra raha tahinina tsy aro ny tany ny alana izy dia nahita andro iverenana rehefa na tsy aro ny tany Egypta izy ny saina ny tany Egypta indray dia nahita andro iverenana izy raha vo ny zavatra eto ambonin'ny tany mahavariana antsika ny vola ny arena ny fafinarety dia ampiala antsika amin'ny fanompona ny tompo zany fa saintsainy foana ny zavatra ahoana ny ataoko andovako ny fiainana mandrakizay dia akatony tenin'Andriamanitra tsy afoy ny fiaraha-miangona ataoko tsara ny fanompona ny tompo andeha tsara amin'ny fanompona an'Andriamanitra ka dia
Mitompo ane tantsika araka ny fanamparezako hoe Andriamanitsika dia Andriamanitra tsara izy. Izy dia manoro ny tsara foana eo anoloan'ny safidy. Ny tsara andehanantsika zany, ny tsara safiditsika dia mandeha amin'ny finoana. Zay ny tsara zay. Mianara mandeha amin'ny finoana ianao. Ho antsika pasteur eo amin'ny asan'Andriamanitra. Za mandeha amin'ny fahitana. Ho anay raha mandeha amin'ny fahitanany hoe vola eo am-pelantanana zay, dia tsy navita ninina mihitsy. Fa nianatra, ndao andeha amin'ny finoana, ka na dia kely ary ny eo am-pelantanana, dia andao andeha amin'ny finoana, dia matsapa tokoa zay hoe tena mitahanay Andriamanitra, manampy anay Andriamanitra rehefa mandeha amin'ny finoana zay. Ataontsika hianatra isaina ny zavatra any ambony, hoe ahoana tokoa ny ataoko zay atonga andova amin'ny fiainana mandrakizay. Eto dia mampahero ny mpino ange mampalahelo fa zao eo amin'ny famonjena fiara-miangona dia manao atsirambina. Famonjena fiara-miangona andavanandro, famonjena fiara-miangona alahady hariva, manao atsirambina ny mpino. Ho anao mpino zay mandre zao afatry ny tenin'Andriamanitra zao, raha tena misaina ny zavatra any ambony marina antsika, tsy hanao atsirambina ny fiara-miangona mihitsy. Ny zavatra tena ataontsika raha tena misaina ny ahoana zavatra sarobidy ange zany, andovan'ny lanitra, andovan'ny fiainana mandrakizay zany. Zany no tena farany sarobidy indrindra. Ary raha misy zavatra tena ataontsika matotra tsara, tena ataontsika zava-dehibe, ahoana ny atonga tafiditra ny lanitra. Ataoko tsara ny famonjena fiara-miangona, ataoko tsara ny famakiana baiboly, ataoko tsara ny vavaka, ataoko tsara mihitsy satria zay miantoka ny fandehanako any amin'ny mandrakizay. Indrindraindrindra zany resaka famelan-keloko zany dia tsy ataoko atsirambina zany. Mamela heloka satria te ho any an-danitra, ka na dia mafy ary nataony, na dia amela heloka. Faharoa andeha amin'ny fitiavana, satria za te hiditra ny danitra, dia andeha amin'ny fitiavana. Tompo anay tantsika mirary ny fahasoavana ho antsika rehetra, ary dia mino fa hianatra tsika. Ny zavatra rehetra ho ianarana daholo na izara dia mianatra raha mifahitana eo ny loko dia tena hoavana be, sarotra, fa saingy mianatra mandeha arak'izay nolazain'Andriamanitra. Ary mino fa rehefa mandeha arak'izay nolazain'Andriamanitra dia zay no atenako fa misy fitahiana eo ny loko. Ho tahian'Andriamanitra tsika rehetra, mirary ny sosiny tsara ho amintsika tsiraiavy, ho amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, tahian'Andriamanitra tsika misaotra betsaka tompoko.